atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Vonjeo izahay ry tompo Andriamanitray ke angony avy amin'ireo hafa firenena mba hidera ny anaranao masigny sy hifaly amin'ny fideragnanao. Ankafaliagna, ankaravoagna no entinay miarahabantsika jiaby, indrindra amin'ny nahatratrarantsika izao alahady faefatra mandavantaogno agnatin'ny taona by izao. Ny loha hevitra zanarason'ny fiangonana ho antsika mba agnovozantsika vatsim-pagnahy amin'ny ity andro iniany ity dia ny hoe iza i Kristy amintsika. Fagnotaniagna izay mipetraka amintsika vahoaka kristianina tsiraikaraiky ka andeha ho valiantsika sady ho dinidiniantsika amin'ny alalan'ny famakiagna ireto tenin'Andriamanitra ireto, dia rehefa aveo iaraka hitandregny ny fampianarana sy toriteny hafatra avy amin'ny ray aman-dreny dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ka asaigny araka antsika jiaby hitombintsaigny amin'ny fitandrinesagna ireto tenin'Andriamanitra ireto. Ny vakiteny masigny voalohany izay natolotry ny fiangonana ho antsika dia boky Deutéronome ao amin'ny toko faha 8, ny andininy faha 5 ka hatramin'ny andininy faha 20. Hanangana mpaminagny iray aho ary hapetraka eo ambavany ny teniko. Tamin'izany andro izany i Moizy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe: anangana mpaminagny anankiray tahaka ahy eo afovoanao eo amin'ny iray firenena aminao ny tompo Andriamanitrao hoe noho inareo izy. Izany no nangatahinao tamin'ny tompo Andriamanitrao tagny Oreba tamin'ny andro ny voriagna nataonao hoe: aoka tsy ho feon'ny tompo Andriamanitro intsony no ho henoko, ary aoka tsy ahita izany afo lehibe izany intsony aho fandrao maty. Dia hoy ny tompo tamiko: tsara ny voalazan'izy ireo, hananganako mpaminagny anankiray tahaka anao, avy eo amin'ny ray firenena aminao izy, apetraka eo ambavany ny teniko, dia olazainy amin'izy ireo ny zavatra rehetra andidiako azy. Ke raha misy tsy miheno ny teniko izay holazainy amin'ny agnarako, dia zaho no hampamoaka azy ny amin'izany. Fa ny mpaminagny izay enti-piavonavonagna kosa ke magnambara amin'ny agnarako ny teny tsy nodidiako lazainy na miteny amin'ny agnaran'Andriamanikafa, dia ho faty izany mpaminagny izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaoragna ny
Andriamanitra. Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Vini falikao benitu, si funzici, si funzici, che walloni sa, gira siantare carazazi. Faiza Andriamanitra sady tu, Patankanindreo Andriamanika, Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Nataony kaziny ranomasina, nety azo vasatanany, indray amin'ny akofa, nanao atsika, fa izy no tena Andriamanitsika, sika vahoaka sy ondry fiandriny, Zano amarany sy lazany, Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. aza de mafotony tany anehatra, tany meriva, razanareo teny tsapahay, nefa nahitany asa vitako, titaranak ty 70 taona, natezitray, kompania sy tokoito, mety alala ny tena lalako, Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Tezitra aokanianina, tsy adana miaraka amiko, sikisotrany tompontsika, zay mifidy atsika, sanany mety miantso atsika, manahitro sanomeny atsika. Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Confidi n'Andriamanitra, avitsoko antopo, andalo asperdemao. Vaky teny masigny faharoa. Taratasy voalohany masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ao amin'ny toko 7 andininy 2:30 ka hatramin'ny andininy 5:30. Izay tsy manambady dia miahy ny momba ny tompo mba ho masigny.
ry kristianina havana. Tsy tiako ho maroahina ianareo izay tsy manambady dia miahy ny momba ny tompo mba ahafaly ny tompo. Fa ny lehilahy izay manambady kosa miahy ny momba izao fiainana izao mba hahafaly ny vavy ka voazara izy. Toy izany koa ny vehivavy izay tsy manambady sy ny virjiny de miahy ny momba ny tompo mba ho masigny ny vatany amam-pagnahiny. Fa ny vehivavy izay manambady kosa de miahy ny momba izao fiainana izao mba hahafaly ny lahy. Ny hahasoanareo any nolazako izany fa tsy ny hamadika anareo e. Natoroko anareo ny tegna mety kambagnanareo amin'ny tompo tsy amantsampogno. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 ombony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 ombony vaovao mafaly. Evanjely masigny nosoratany Masindahy Marika ao amin'ny toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Nampianatra azy ireo toy ny manana fahefagna izy. Tamin'izany andro izany, i Jesosy sy ny mpianany nankagny Kafarnaoma, ke ny sabata voalohany ihany dia niditra tao amin'ny sinagoga izy ary nampianatra ny olona. De gaga izy ireo tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy toy ny manana fahefagna izy fa tsy mba tahaka ny mpanoradalagna. Ary tao amin'ny sinagogany de nisy lehilahy anankiray azon'ny fagnahy maloto ary niantso mafy izy nanao hoe, mifampaninona izahay sy ianao ry Jesoa avy agny Nazareta. Tonga ampahitaloza anay va ianao? Fantatro raha ianao dia ilay masin'Andriamanitra. Fa nandraona azy Jesoa nanao hoe, mangina ary mivoaha amin'io lehilahy io. Ary ny fanahy maloto nampifanintosintona azy de niantso tamin'ny feo mahery ka nivoaka taminy. Gaga ny olona rehetra ke ny fampilaza hoe, inona ity? Fampianarana vaovao inona re ity? Fa ny fanahy maloto avy no didiany ke magniky azy. De ny ely eran'ny Galilea rehetra ny lazany. Izany ary kankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mitoy ary ny fandaliana-pinoana sika amin'izao mandavataona izao, ka raha tamin'ny alahady sotra fahatelo mandavataona tamin'ny alahady lasa teo dia nobanjintsika no alalintsika fa ny tare rasy tokoa no sy azovana fa ny toetra rasy azovana. Io fitondratena sika io zany dia fataro fa azo sika ovana raha mibebaka isika, izany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra, ao am Jesoa, ary Jesoa mitoetra ao amsika. Ka raha miova ho tsara ary ny fitondrantenantsika dia amokatra voatsara tokoa isika, ary raha mamokatra voatsara dia ho feno ahafaliana isika, ary dia izay no antenaitsika ary eo ampamakivakiana an'izao taona vaovao izao. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana amin'izao lahady-tsotra faefatra mandavataona izao dia mametraka fanontaniana amintsika ireo vakiteny telo, iza marina moa i Kristy amintsika, ary inona no anjara toerany izay Kristy izay eo amin'ny fiainantsika. Mitoetra ao amin'ny Kristy tokoa isika, ary Kristy iza no
ifikirasika ka hitondratsika amin'ny tena famonjena hampamokatra ny fiainansika ka azahoasika ny fiadanana sy ny hafaliana feno. Ireo zany no fanontaniana tiany eglizy amin'ny alalan'ireo vakiteny telo arosony amin'izao alahady sotra faefatra mandavataona. Ny bokyny Deutéronome no mamaritra amintsika ary inona ny atao hoe mpaminany, inona no ilaina ny mpaminany eo amin'ny fiainantsika. Matetika averimberina izay eglizy mpaminany, ny mpaminany ary araka io famaritana io, ary zay i Kristy, ary zay ny eglizy, ary zay vita batemy rehetrarehetra mpaminany. Ny mpaminany dia ilay mahalala ny sitrak'Andriamanitra satria miompenana amin'Andriamanitra izy, ka ny fiainany manontolo dia ao amin'Andriamanitra ka amin'ny alalan'Andriamanitra sy miaraka aminy, ary ao amin'izy no manambara ny sitrak'Andriamanitra amin'ny manodidina azy. Ary dia izay no ambaran'ny bokyny Deutéronome. Ka izay indrindra nefa ry kristianina havana no azo lazaina fa tsy misy amin'izao andro izao, ary tsy nisy koa tamin'izay fotoana izay, satria ny monomonina tamin'Andriamanitra ny vahoaka, sy hoe sy nanao ny asa ny Moizy, fa maro zany ny olana tamin'izay fotoana izay, ary dia mampatsiahy ny zava-misy amintsika zao. Ka izay indrindra no lazan'Andriamanitra ary anangana mpaminany anankiray takay eo afovoanao, eo amin'ny iray firenena aminao ny tompo Andriamanitra. Ka izay indrindra ny mpaminany dia ilay mpitondra ny tenin'Andriamanitra, mampita ny hafany mba hanova ny fiainansikisika, ka anana fitondratena araky ny lalàn'Andriamanitra, araky ny tenin'Andriamanitra, ka amin'izay irindra ny fiainantsika, ilamina ny fiainantsika, ka raha mihaino ny feony araky ny lazainy io bokyny Deutéronome io, raha mihaino ny feony isika. Ka izay indrindra aoka isika ary anararoatra n'izao vanim-potoana izao, zao ny fotoana tsara ahafahasika mandalina ny finoansika, zany hoe iaino ny feon'Andriamanitra. Izay no nataon'ireo vahoaka tamin'izay fotoana izay, satria nampianatra i Jesosy ary dia nasapa ireo fa manam-pahefana izy, zany hoe toteny eo amin'ny vahoaka. Ary zay ny mpaminany, ary zay ny eglizy, ary zay no andrasana amintsika kristianina, raha mitoetra ao amin'ny Jesosy isika, raha mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary zay natao hoe mamokatra isika tahaka ny Jesosy. Ary azagaga nefa isika fa misy sy manao ny dingana irosona amin'ny lalindalina koa. Maro no niaino azy, niaino ny fampianarany, ary natsapa fa tena fampianarana lalina toteny, ary natoky an'izay fampianarana zay izy ireo. Kanefa enosika teo fa nisy sy nandray azy, fa ny demony aza dia nanaiky azy enosika eto, fa azagaga isika na dia ireo mety mitory any Kristy aza dia mety mively lalana ihany koa. Ka izay indrindra ny zavatra tadiavisika dia ny fibebahana enosika teto, fa ny demony dia nanaiky an'i Jesosy, ary dia nilazain'i Jesosy mangina mivoa amin'io lehilahy io ianao, ary dia nankatoa azy ny fanahy maloto, ary satria tena mana fahefana tokoa i Jesosy, sy hoe amin'ny teny ataony any fa amin'ny ataony ihany koa. Ka enosika teo ka nanaiky azy ny demony, ary dia niala tamin'ilay olona ary nanodidina rehetrarehetra dia taitra nahita izany, satria na dia ny fanahy maloto azy dia nieky azy. Izay tokoa ry kristianina havana ny fampianarana azosika hosontonina ary amin'izao
alahady faefatra mandavataona izao amin'ny fandaliana mpinoana ataosika dia ilay ambarany masindapoly amin'ny vakiteny voalohany raha miombona amin'ny tompo tokoa isika dia ikasaka mandrakariva ny momba ny tompo, izany hoe ny fiainantsika dia fiainana fiahina sy fiderana an'ny tompo manontolo, izany hoe miany ahatonga ny tompo eo anivon'ny fiainansika ka raha efa eo anivon'ny fiainansika ny tompo dia mankalaza asika ary sisika ihany fa ireo manodidina ansika, izay natao hoe mpaminany ary zay no andrasana amintsika amin'izao, ary dia manana modely isika ary manana mpivavaka mba hivelomasika an'izay mampaminany zay. Manakaiky de manakaiky tokoa ry kristianina havana ny fankalazana an'izay fanambarana olo sambatra any Lucien Botovoasoa zay, ka sady mivavaka arsika mba ho hanteraka amin'ny fiainansika izay fankalazana zay mba sy ho zavatra ety ivelany fa arak'izay voalaza sika dia mba ho modely ho ansika tokoa izy amin'ny mahampaminany azy, izany hoe izy ny fiainany manontolo dia nitoetra tao amin'ny Jesoa ka nanambara an' Jesoa izy ankasahina ankavonina mandrakariva izy nitory an' Jesoa lehilahy marina tokoa izy ary sy ny sarasala ny velona n'izay famarinana araky ny nampianarin' Jesoa araky ny evanjely ka ny tsara ny hafalian'izay vaovao mahafaly zay izy amin'ny fanehoana ny tena fitiavana marina amin'ireo manodidina azy ka nahatonga azy ny antsoina orabe fihavanana. Ka izay indrindra ary aokarasika anararoatra izao fotoana izao andalianantsika ny finoansika ka ahatonga asika koa araky ny voalazan'ny masindapoly iay mandrakariva ny momba ny tompo ka ho masina isika, masina ny fiainansika raha eo anivon'ny fiainansika zay ilay masina dia Jesoa, ary hitasika fa raha eo anivon'ny fiainansika tokoa i Jesoa dia ny rasy avy aza no angina ary andresy ny rasysika, ary amin'izay dia ireo manodidina asika ahasapa fa i Kristy no fiainany tena fiainana ary ao amin'ny Kristy no lalana ahazahoana an'izay asambarana sy tena hafaliana izay. Ry Jesoa tompo, fahasoavana tokoa ny fiaonana aminao ary ny fiainona ny teninao ary ny fandraisana ny teninao, ny mahalalanao sy ny mahanaraka anao tokoa no asamarana satria mitoetra ao aminay ianao ary zahay ao aminao, ka amin'izay dia mamokatra tokoa ny fiainanay ampio ary zahay sy hanompo zavatra hafa fa anao ny tomponay ary ianao no any iaianay eo amin'ny fiainanay, satria raha manao ny asan'Andriamanitra izahay, manao ny asanao, manatanteraka ny sitraponao dia anao no anatanteraka izay asa asoanay, ka ampio ary zahay andalina ny finoanay ho lalindalina koa ny finoanay, ka na inoko idona na inoko hiatra dia ho tahaka ny Lucien Botovoasoa izahay, izoro ho vavolombelonao eo amin'ny manodidina anay. Ry Jesoa tompo, efa nampahafantarinao anay tokoa ary ny alehibe ny asa nanondrananao tety an-tany dia ny andresy ny rasy izay mikika anay, ireo aretina manapotika anay, koa mba hatovy sapanay, sapan'ny olona mahita ny ataonay sy mandre ny teninay, fa mba mpaminany manambara ny sitrak'Andriamanitra tokoa izahay, manambara anao any mpaminany ary manambara fa ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ry Jesoa tompo, merary mitoetra ito fovoanay ka ianao no ampamokatra ny fiainanay, ka na inona ataonay na inona teny ataonay dia fampitrahofana ny fiainana sy ny fiainana andavanandro izay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.